na maoly famiraba atsika rehetra ry avako malala tratra ity sabotsy fa 7 ny volana oktobra ity ny mofananatsika anio dia ny jauna any pistily voalohany nosoatany jauna voalohany toko voalohany 15 ka hatramin'ny 10 jauna voalohany toko voalohany 15 ka hatramin'ny 10 vakitsika aminaran'i Jesosy. Ary izao no teny rainay taminy ka ambaranay aminareo. Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory ao aminy. Raha hoy isika manana firaisana aminy isika kanefa mandeha amin'ny maizina dia mandainga isika ka tsy manao ny marina. Fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava dia manana firaisana isika. Ary ny rany Jesosy zanany no nanadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy atao anatintsika. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy atao anatintsika. Ray masonao manao masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. 9 raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Teny matetika fandrera afaka malala amin'ny liturgie FCKM ity teny ity aorinan'ny teny famelan-keloka na ao anatin'ny teny famelan-keloka matetika teny iray alahatry ny liturgie ho fanonana ny teny famelan-keloka ho antsika. Ary no zany dia teny tokony ho haitsika tsy vaovao amintsika teny mahazatra antsika. Ka mba tonga zany ho teny tsy mahazatra fe mahazatra na teny re fere dia ndera afaka malala ho afantarina sy hoentina mampahery anao ny votoatiny. Raha miaiky ny fahotantsika isika izay ny tapany voalohany. Raha miaiky ny fahotantsika isika. Kristianina miaikeloka, fiangonana miaikeloka, mpanompon'Andriamanitra miaikeloka. Lay teny hoe teny nampiasain'ny Paoly na maromaro koa teny nampiasain'ny Jaune fa Paoly koa matetika mampiasa an'io, Petery indrindra mampiasa an'io. Rehefa manazava lay teny famelan-keloka izy dia miaikeloka io moa nazahoana mitovy dikana zona tamin'ny teny frantsay ihany hoe nadika tamin'ny teny frantsay ihany hoe confesser. Zay no azo ilazana azy tsy mifanalavitra amin'izay mihitsy. Fa avy amina teny grika anankiray izy io zay natao hoe homologue le matoa teny nazahoana teny hoe homologue mazava ho azy amin'ny teny frantsay. Dia ny dikan'io dia ny hoe ekeko marina na ekeko ampahatsorana lay tsy nentina ataoko. Zany hoe miaikeloko zany izao manao hoe manaiky misaiko manaiky miaiky fa tena diso. Ary dia eo dia ataontsika hoe lay fiankekeloko zany dia raha tena jerena tsara amin'ny filazana fanahy filazana tsara dia mizara roa mihitsy. Ny fiankekeloko zany dia midika anakoroa tatsika amin'ny tantaran'ny Zakaios io a. Zakaios ny tena eo amin'ny tantaran'ny Zakaios tsy Zakaios any tantaran'ny Saoly koa izay niova Paoly. Nandeha atao tantaran'ny Davida le teny testamenta taloha. Dia reo telo reo narahantsika ohatra. Davida rehefa avy nanota tamin'ny Batseba avy namono Nori, nanota tamin'ny Batseba dia niaikeloka. Dia inona ny fiaikekeloka rehefa aveo dia aveo izy digana faharoa namboatra ny fiainany. Ny faharoa dia zao ny tantaran'ny Zakaios. Zakaios rehefa niaikeloka dia ny teny manao hoe ankehitriny dia miaiky ny tsy fahamarinako ka raha misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny tsirariny dia onerako ary netasako ny finanako meko any malahelo. Tahak'izay koa Saoly rehefa Paoly rehefa avy nanentsika ny fiangonana ka ndray tsikobakoba tamin'ny ataontsika hoe ireo mpanentsika ny fiangonana sy namono an'ny Stefana mihitsy ara dia ateo hoe lasa nitoron-dray ny filazantsara ny Kristy. Ny fiankekeloka zany izay atao koa amin'ny teny frantsay hoe pénitence indray moa fivalozana. Ny fiangonana katolika romana moa dia manao mihitsy zany fivalozana zany ao anatin'ny sakramenta na ny pénitence. Fa mizara roa zany izy io ny fiankekeloka na atao hoe ny fivalozana na ny fidebahana dia mizara roa. Ny voalohany dia lay fanekenao fanekentsika fa nanota tamin'Andriamanitra na niala tamin'ny didin'Andriamanitra niala tamin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny
natony hoe manota moa de miala am'ilay planin'Andriamanitra lay sitrapon'Andriamanitra betsaka ny mbola azazavana ny fahotana fa ndeha atao hoe takatrao zay avy hatrany ny hoe ny fahotana de lay fialana amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fiekenao zany fa hoe midikana voalohany notsony hoe miaikeloka de hoe za nanota za tsy mendrika zany izahara nataoko mifanolo tamin'ny sitraponao fa nidikana faharoa ny avako malala de zao lay fanonerana zany de lay hoe tsy amerina intsony zay mitsony hoe miaikeloka raha ohatra ka miaikeloka eny hoe diso kanefa mbola mieritreritra ny mbola aloha ihany rehefa aveo de tsy fiaikekeloka izay tsy fiaikekeloka izay fa ny fiaikekeloka de ity fanehoana eo anatren'Andriamanitra fa miala tamin'ny sitrapon'Andriamanitra ary ny faharoa kosa dia ny fanekena fa tsy amerina intsony tahaka n'lay tenin'i Jesosy tamin'ilay vehivavy azo ola tanana ny zangatsana tsona toko fahavalo tenena manao hoe ary amin'izao sisa izao aza manota intsony zany hoe lay fiaikekeloka zay ataontsika le afaka malala de miafara any am'ilay fiavaozana any am'ilay fiovana ka ny tsony hoe fidebahana zany tsika protestanta mampiasa hoe fidebahana fa ny avy tapo amintsika ao amin'ny tompo ny fiangonana katolika kosa de mampiasa azy hoe fiaikekeloka na fivalozana tsy mifanalavitra mihitsy ny dikandreo teny ray ihany ny dikandreo na amin'ny teny hebreo sovy miodina mibebaka miaikeloka mivalalana miverina am'ilay lalana ratsy teo ka makany amin'ny lalana kafa ho tsara mitovy ihany na ny pénitence eo na zay teny hoe teny sovy na ny fidebahana eo na ny fivalozana na fiaikekeloka na ny fiovam-po zany rehetrany dia tokotany ray ihany misy azy mivokatra de mitovy ihany fanekena ao diso ao anatren'Andriamanitra ary fiovana ho amin'ny fahatsara hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra ny ataontsika hoe ny protestante rehefa afaka malala zay zanaky ny fahasoavana de indraindray ao anatin'ny liturgie mihitsy ny liturgie ny hoe fiaikekeloka rehefa vita ambara ny sitrapon'Andriamanitra de atao an'izay le fiaikekeloka fa indraindray ny protestanta miaino an'izay amin'ny fahazarana ihany ary lay vavaka zay miteny nataon'lay mpitarika ny fotoana io na mpitandrina io na katekista io na diakona io na mpandresina samin'ny tompo mitarika ilay fotoana dia mitaona hoe ndeha tsika hiaikeloka ao anatren'Andriamanitra de misy fahanginana eo ary dia misy fibebahana vavaka fibebahana zay iraisan'ny fiangonana ary misy hira fibebahana zay iraisan'ny fiangonana fa tsy tokony ho fahazarana indry avako malala fa tokony arahana araka ity teniny Jaona apôstôly ity manao hoe tena miaikeloka mihitsy tena fiaikekeloka ohatsy manera ray ny protestanta mieritreritra ny hoe zanaky ny fahasoavana de nieverina fa le famelan-keloka ihany tsy hoe fahasoavana zany hoe nieverina fa ny fahasoavana de manomboka eo amin'ny famelan-keloka tena mariny zay rehefa avako malala ary azo everina hoe zay ny naha protestante ary zay koa mbola maha kristiana na katolika ary izy de mazava azy tena zay mihitsy fa zao no ny antony ara-tantara nahatonga Lutera nyvoy an'izay satria tamin'ny andro Lutera de nieverina fa lay fampijaly tena lay fampifangiry fry tena lay ina tsy hoe pénitence lay fanitsy tena lay fiampangatena hoe ny fiangonana rahavavy katolika lay fiampangatena tsy mila olona miampanga ianao fa ny tenanao no miampanganao ary mangiry fily opteurany ianao ndraindray raha mikapoka tena mifahadianina de zay vao mahazo lay famelan-keloka de niverina tonjato talohan'izay de niverina foana talohan'izao vain'olo de niverina hoe lay zay fiezahany no natsony hoe fivalozana na fiaikekeloka ka natonga Lutera manao hoe ny herin'ny fahasoavana angena zao no famelan-keloka fa tsy noho ny fampijalianao tena na noho ny fiezahanao na zay tsy zay fa ny fahasoavana na zao no famelan-keloka de indraindray everitsika protestanta fa lay famelan-keloka de le fahasoavana ihany tsy liavako malala fa ny fahasoavana de manomboka eo amin'ny fiaikekeloka ny fahasoavana de manomboka eo amin'ny fiaikekeloka zany hoe ny tenin'i Jesosy manao hoe tsisy afaka manatona ny ray zany hoe ny afahantsika mibebaka ny afahantsika miaikeloka de efa fahasoavan'Andriamanitra ny fahasoavan'Andriamanitra no mahatonga antsika mahita ny fahotantsika fahasoavan'Andriamanitra no mahatonga antsika mahita ny fahalementsika mahita ny toetrantsika ny fahasoavana zany tsy hoe lay famelan-keloka raisina ihany fa lay fidebahana sy lay fiaikekeloka mihitsy de efa fahasoavana ary tsy tokony adinontsika protestante zany fa indraindray hamaivantsika ny fibebahana
ary io inge no nahatonga reo ataontsika hoe fiangonana evangelika fiangonana evangelika maro tany Eropa nitsangana tany Amerika faratra satria ndraindray to tsapa loatra atao anatin'ny fiangonana protestanta zokiny ny ataontsika hoe ny fagnamaivana ny lanjany antsoiny fibebahana lanjany antsoiny fiaikekeloka mato njiziry izy ireo zay tsy marina ratsoa tsy marina fena ratsoa ohatra masa ny hoe tokony hibebaka ge ny olona vao atao batisy mato izy nizingizany hoe tokony hibe tokony fibe mibatisa tokony ao aorianany fibebahana tokony ao aorianany fiaikekeloka mato izy njiziry ohatray ekena fa tsy marina raha baky teny loatra izay mazava mazy fa zao kosa azo atao lakilosy fanairana atsika protestanta zokiny ndraindray mieritreritra fa ny fibebahana de zavatra toy ny mandeha ho azy fa Lutera de tena nanazava mihitsy ny hoe ny kristianina de mibebaka isan'andro ary amampanota isan'andro de mibebaka isan'andro de amarinina isan'andro zany hoe tokony fiaina ny kristianina mihitsy ny fiaikekeloka ary tsy fiaikekeloka amin'ny fahazarana tsy hitatsika ny fiaikekeloka ny eloka ataontsika raha tsy hitatsika ny fahasoavan'Andriamanitra amin'i Jesosy tsy hitatsika takona ny fahatsapatsika mahampanotatsika raha ohatra ka tsy hitatsika Jesosy mangiry firy teo amin'ny hazo fijaliana ny antony de izao Martin Luther de nanazava misy mahasamihafa moa zany a Martin Luther sy Calvin samy ataontsika hoe kristocentrique izy ireo zany hoe samy mampianatra momba ny Kristy izy ireo ny famonjeny Kristy izay tena zava-dehibe fa izao everiko hoe anankiray mahasamihafa zareo de izao Luther de mitodika kokoa amin'ilay Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana tsy hoe manamaivana fitsakana topita maty Lutera mazava ho azy fa no Lutera izay moanina no Lutera izay ataontsika hoe mibeazana tao anatin'ny monastera ary mbola voavolavolavolana ny ataontsika hoe ny toetsaina sy ny toe-panahiny fivalozana de Lutera izay mibeazana tamin'izay toetsainy ataontsika hoe pénitence sy ny fivalozana ny ainan'ny Lutera zany ary Stopide zay ray am-panahy nitaizan'ny Lutera de isaky ny tarainany Lutera de zao foana ny fitenin'ny Stopide ray am-panahy Lutera zany io ny hazo fijalian'i Jesosy banjinina Lutera ny rano Jesosy banjinina Lutera famelan-keloka tao amin'ny hazo fijalian'i Jesosy banjinina Lutera zany hoe Lutera de tena nanome toerana mihitsy ny hazo fijalian'i Kristy ary tsy gaga isika raha ohatra ka somary omeny reo rahavavitsika Luteranina toerana mihitsy ny fangiry firin'ny tompo tsy ro tsara fa ny hira Luteranina de saika betsaka amin'ny hira momba ny fangiry firin'ny tompo de saika hira Luteranina ao anaty fiarantsika fotsiny azy nivoaka tao Golgota ny renirano soa sy ny sisa rehetra de saika reo hira zay matetika hitatsika ireo dia amin'ny fangiry firina de ny fangiry firin'ny tompo de saika ataontsika hoe hira Luteranina zay tena marina raha-baky teny ary ndraindray dia hitatsika amin'ny toe-panahin'ny ataontsika hoe ny Luteranina zay toe-panahy mahatsiaro ny fangiry firin'ny tompo zay marina raha teo mazava ho azy ao anatin'ny fiainana kristianina zany i Calvin kosa izay ataontsika hoe mahareforme dia nitodika kokoa tamin'ny fandresen'ny tompony fahafatesana izy nitodika kokoa tamin'ny voninahitra Andriamanitra lay ataontsika hoe ny teolojia amin'ny voninahitra tsy lay Jesosy mahateo amin'ny hazo fijaliana ihany fa nisokafany Calvin kosa ndray ka ozy manao hoe lay Jesosy de fa nandresiny fahafatesana lay Jesosy zay ataontsika hoe ambarany soratra masina ny sandratra niakatra nakany an-danitra ary nipetraka van'Andriamanitra amboninahitra lay teolojia ny voninahitra Andriamanitra zany ny tena foizin'ny Calvin kokoa hany ka somary misokatra kokoa amin'ny fifaliana misokatra kokoa amin'ny ataontsika hoe ny fandresena misokatra kokoa amin'ny ataontsika hoe fifaliam-piainana ny amin'ny fifaliana andavanandro ny mpino tsy tokony ho sarahana reo rehefa malala io tsy misy inona marina na inona ny diso tsy ametrahanao zava-fanontaniana zany fa samy manana matsoatra masiny reo ary tsy azo sarahana mihitsy tsy azonao sarahana mihitsy hoe atraiza ny Jesosy mitsangana tama Jesosy iza nitsangana tao maty Jesosy iza maty Jesosy ray ihany reo ary ny ainan'ny Jesosy daholo zany rehetra zany tokony ho hita eo amin'ny fiainana kristianina tokony tsy sarahana amin'ny fiainana kristianina mihitsy ny fahatselovana ny fangiry firin'ny tompo
ary tsy tokony ho sarahana fiaina kristiana ny fahatsiarovana fa nandresy Jesosy. No zany dia tokony tsy ho azo sarahana fiaina kristiana mihitsy ity Jaune ity manao hoe teny afatra Jaune ity miaikeloka ary miaikeloka dia tsy hoe amin'ny alalan'ny ao am-po ihany driavako fa zava-dehibe mihitsy fiaingekeloka ambava. Misy fotoana ianao zany ao amin'ny efitranonao dia ilainao koa ny miaikeloka amin'Andriamanitra, miaikeloka amin'ny tompo, tsy tanteraka ianao. Ary io moa avako ny tena tombo ny fifoazam-panahy na ny réforme io zany na ny fifoazam-panahy malagasy ary zay tena manome toerana ny fibebahana. Raha tsy zay mihitsy ary ny ivony ataontsika fifoazana FJKM ohatra, fifoazana protestante. Rehefa miresaka amina fifoazana ianao ndraindray mety ho ahoana zany. Fa ny azy dia zao aza miresaka amin'ny fifoazana aloha raha tsy mibebaka ianao, ny azy dia zay ihany. Izy manao marary ianao bebahalo. Ohatrany tsy metimety kely asako mibebahalo. Ka za ohatrany mandalo fahasarana kely avotra mitebiteby be amin'ny afaka mibebahalo. Tsy diso zany driavako malala fa hoe ny fahasoavana mantsy dia tena manomboka eo amin'ny antsoiny hoe fibebahana. Mety ataontsika hoe mafy be ny approche na ny fomba filazan'ny zavatra. Fa zao driavako malala tena fiainan'ny mpino mihitsy io tenenin'ny Jaune io. Hoe ahoana moa no zahoanao famelan-keloka, ahoana no zahoanao tapany faharoa amin'ny fahasoavana dia ny fifaliana ao amin'ny tompo raha tsy mibebaka ianao, raha tsy miaikeloka ianao. Zany dia zava-dehibe mihitsy nataontsika hoe fibebahana. Ndray aman-dreninay dia fifoazana zay zany vao natsiaro say dia efa fifoazana natsiaro ndray aman-dreninay. Ka raha be dia zao izamony raha be fisataona dia mandeha makany entina makany mamonjy tobi-pifoazana zay satria ndray aman-dreninay dia zanaky farimena dia isataona za mamonjy any farimena mandrakariva sanatria moa tsy efa dia nanana trano fivahiny tany farimena ary zareo dia vahiny tany zany zay isataona anelanelan'ny 20 ka hatramin'ny 20 volana aogositra dia makany mandrakariva dia nahatra malaika dia zao asa tany amin'ny taona 20 taona 10 taona 12 taona rehefa miaraka amin'izy mivady aman-dreny zany io dia mandeha an'ireny le super golety reny moa tamin'izany fotoana zany lalana makalalana ratsy be tsiny dia ao anatin'ilay super golety reny mandeha vovoka be mekandrefa no tsira be ny mekandrefana dia vao mandeha ry misahabo 10 kilometatra tsy ahatongavana amin'ilay tobo lehibe ilay katedraly farimena zany dia 10 kilometatra na lavidavitra kely noho zay azy dia tazana ilay katedraly tilikambo zany vao mahita an'ilay katedraly ilay tilikambo ilay toby iny ao anatin'ilay super golety ndreto ray aman-dreny be mpiandry kristianina tsotra zay mamonjy rehetra teny tomany gogo mitomany ary tsy hoe indray mandeha fa vao matazana nio hoe iny farimena dia mitomany izy rehetra. Ary ina dika zany rehefa ko malala midika zany dia mahatonga zany dia zao mahatsiaro ny namoazana azy izy mahatsiaro an'ilay ataontsika hoe ilay toe-panahy ny fibebahana izy mahatsiaro lay nitsony ny tompo azy izy to amin'ilay toerana mahatsiaro ny fangiry firin'ny tompo marina fa tsy voatery hoe marina amin'ny olona rehetra zany hoe ianao andeha iangona ny ambotately dia mahita ny tilikambona ambotately dia tsy teniko hoe hidradraritomany fa mety ho faly indray nisy fihetsem-ponao mety ho zay indray fa zava-dehibe dia zao tiana tenena dia ny hoe tiana tokony ho atsaitsika ny mpino fanaovanao zava-dehibe ny fiaikeloka tonga any am-piangonana anankiray amin'ny antony atongavana any am-piangonana dia ahatsiaro ny famelan-keloka kanefa tsisy famelan-keloka raha tsisy fiaikeloka io tenenin'ny Jaune io. Zay moa afaka na izany ary na dia ataontsika protestanta injiriny takizany indray aman-dreninay dia mpiazana atao anatin'ny fiangonana katolika na marina kokoa tao amin'ny sekoly katolika fa tsy fiangonana katolika tao amin'ny sekoly katolika no afaka baccalauréat zany hoe ny classe de seconde ka hatramin'ny terminal dia nianatra tamin'ny sekoly katolika dia isaky ny fotoam-pavahana na atao isaky ny maraina na atoandro rehefa hiditra fotoam-pavahana hiditra ianatra dia misy fotoam-pavahana dia matetika fahatsiarovako azy matetika isan-kerinandro dia atao ilay fanenenana ao an-dakilasy io zany dia maheto dia mbola mahatadidy ilay fanenenana satria moa ny ainana ilay fanenenana aminao hoe tompo malahelo mafy ndratsy nataoko taminao aho satria ianao ny tsara indrindra ka tokony ho tiana indrindra ary ianao tsy tiany ratsy manapotsy ianao ratsy aminao itsony aho sy anao asa fivalozana amin'ny fitahinao aho
zany hoe lay zay lefa manonona zay zany lay ataontsika hoe lay kristianina katolika zay fatanjejery zany na koa manao an'lay teny misoratra filazantsara manao hoe tompo mandraso ho amiko mpanota iny moa zany fampiasa amin'ny filazantsara zany hoe zava-dehibe afaka lay fanenenana lay fanenenana ny fiankekeloka zany de midika fanenenana hoe ananota zany raha tsy mety zany nataoko zany zay nidikany hoe iaikeloka ary mizara roa ny fiankekeloka de ny fanenenana ny voalohany zany hoe fanekena fadiso fanekena fa nialaka amin'ilay didin'Andriamanitra ary ny faharoa de fanekena fa tsy amerina intsony lay fahadisoana natao teo hitantsika ny tantaran'ny Zakaiosy ohatra Zakaiosy de niteny manao hoe atsasaky ny franako de meko amin'ny malahelo avonerako zay rehetra nalaiko tamin'olona tamin'ny tsirara na koa hitantsika i Saoly rehefa fanena tamin'ny tompo tamin'ny Damaskosy dia niala tamin'ny fanenjehana fiangonana nitony ny filazantsara zany hoe ny fiankekeloka na ny fibebahana de manomboka amin'ny fanenenana ary mitohy amin'ny ataontsika fanonerana zany hoe ny fanonerana dia lay hoe tsy amerina intsony tsy ampy raha ohatra ka miteny hoe miaikeloka kanefa tsy manana fikasana ny anohy ny fahatsarana raha ohatra ka hoe za nanota nefa le zao mbola verina za tompo mifona aminao zao raha piso de nataoko ihany nataoko sanatry tsy zay natsiny hoe maneno fa natsiny hoe miaikeloka de zao manaiky fa diso ary aorinan'izay manaiky fa tsy amerina intsony taraka ny tenin'i Jesosy tamin'ilay vehivavy azo mitsangajanga tsy nataoko fahavalo ny hoe ary aza manota intsony amin'izao aza manota intsony zay ny fibebahana azy ny teny hebreo hoe sov fibebahana dia na fivalozana na fiankekeloka tsy maninona dia raha ohatra ka nena varatra nao de mitodika menatsimo indray zany zay sov zany hoe miodina mitodika menatsimo zay nantsona hoe fibebahana ary teny grika mantsona hoe metano hoe zay natsoika hoe fibebahana de hoe miova saina miova ny fomba fijeriko zavatra ny fiankekeloka dia manaiky iova fomba fijery fomba fisaina arak'izany zay ny tapa voalohany raha miaiky ny fahotantsika isika raha vitanao azy fiankekeloka izay na izay fanenenana amin'ny ratsy zay ka te iova ho amin'ny tsara izay fibebahana izay teneny Martin Luther hoe mibebaka isan'andro io zay de izao dia inona ny akon'izay de hoe ny filazan'ny Jonas hoe mahatoky Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika mamela ny fahotantsika zany hoe lay famelana ny fahotana zany de izao ateraky le famelana ny fahotana mazava ho azy io koa zany tsy ataontsika hoe lojika hoe zay efa niakeloka Andriamanitra ka de zoko ny ataonao famelan-keloka fa anay famelan-keloka mazava ho azy fa zao ny dikany hoe mamela heloka Andriamanitra ampanah rehefa miaikeloka isika dia tsy miazona fahatezerana amintsika etsony Andriamanitra tsy miazona fahatezerana dikany hoe mamela ny fahotantsika de tsy miazona fahatezerana ary inona dikan'izany mamitra-pihavanana amintsika ny hoe mamela ny fahotantsika izy de manao dingana izy mamitra-pihavanana aza mieritreritra manao hoe io izy vao manao dingana koa aloha efana fa isika miaikeloka de efa nanao dingana Andriamanitra mibitsibitsika tamin'ny fanahy ny tato anatintsika ka natonga antsika iaikeloka fa izao rehefa manaiky izay asan'ny fanahy masina zay tsika ka miaikeloka de izao mamitra-pihavanana amintsika Andriamanitra mamitra-pihavanana amintsika Andriamanitra ka olona voavela heloka voavela fahotana ary ndika ny teny hoe mamela ny fahotantsika sy manadio atsika de izao mamitra-pihavanana ary lay vokatry ny fahotantsika satria ny fahotana zay natao de tokony ho misy tambony misy satria raha ohatra ka nanota isika dia misy zavatra tokony ho miatra amintsika ohatra hoe niala tamin'ny lalana mahititsika de nitsambikina tany akady de efa manapoza fa misy tsilo miandro eo na misy vakitavoango miandro eo na misy lavaka miandro eo tsy hoe fananin'Andriamanitra ny napisy ilay lavaka ao ambany ao fa izao rehefa miala amin'ny lalana mahitsy ka mivily lalana de tsy maintsy misy akony foana tsy hoe fantrikiny fa zavatra ity ny lalana tsara ka rehefa miala amin'ny lalana tsara de tsy maintsy maratra Andriamanitra zany tsy ratsy fanamana hoe anisy fandrika eo amintsika tsika afaka malala fa le lalana tsara efa nataon'Andriamanitra le lalana ratsy kosa zay ataon'ilay ratsy dia taritiny ho any
entony hoe fakapanahy fa izao raha ohatra ka mieky ny fahotantsika isika dia lay lavaka ny anjerantsika indray lay lalana ratsy zay tsahantsika indray dia ataon'Andriamanitra tsy metraika amintsika ny vokadratsiny zay le hoe mitondra ny otatsika tao amin'ny hazo fijaliany Jesosy. Nitsabikina tao anatin'ilay antsana zany lay olona anankiray ohatra nefa ity ny lalana mahitsy de niala tany lalana mahitsy de nitsabikina tao fa zao rehefa niaiky ny fahotana izy dia namboarin'Andriamanitra indray tsy hoe tsisy ilay antsana fa latsaka tao izy satria nanota fa amboarin'Andriamanitra indray ny fiainany ao anatiny io antsana io ahatsara azy indray io zany afaka malala tsy lay ota akory zany tsy lay antsana ny anjerana akory ny zava-dehibe fa le fibebahan'ilay olona zany hoe raha nanota ny olona anankiray atao voatra hoe tena mpimamy lava izy na mpandainga izy na mpamono izy na mpijangajanga izy atao efa mpanota tahaka zany izy de zao inona ny zavatra mitranga tokony isy vokadratsy ao amin'ny fiainany zay fa rehefa mibebaka izy dia sasan'Andriamanitra diovin'Andriamanitra ka lasa fitavevanana amin'Andriamanitra de zao lay vokatra lay fahotana rehetra zay tokony enjera taminy de namboarin'Andriamanitra ny fiainany ary nosotranin'Andriamanitra le olatra eo mazava ho azy fa zao sitrany izy no zany ny fibebahana zany rehefa malala de mitondra fanasitranana mihitsy ary midika ny teny hoe mamela heloka atsika Andriamanitra sy manadio atsika de rono heviny ataony vitafevanana isika ka tsy Andriamanitra tezitra intsony no mijery atsika fa Andriamanitra faly ka no avintsika de amboarina ao anatin'ny fifaliana fa ny faharoa lay lasatsika de tsy manafisatra itsika intsony fa efa tao amin'ny hazo fijalian'i Kristy ary de ono magnana azy izy manao hoe ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra lay tsy fahamarinana de tenenina amin'ny teny grika hoe anomos zany hoe tsy fanarahan-dalàna afaka amin'ny toetsaina mikomy amin'Andriamanitra afaka amin'ny toetsaina tsy miraharaha ny hafa lay teny hoe tsy fahamarinana de aza eritreretina hoe fialana amin'ny lalàna fa tena toe-posy toetsaina mpamikomy mihitsy ny olona rehefa manota de mikomy amin'Andriamanitra ary rehefa mpanota ny olona de manana toetsaina tsy miraharaha ny fiainana kristiana tsy miraharaha n'Andriamanitra tsy miraharaha ny hafa misoran'Andriamanitra raha mbola tsy enda olona oatra zany ianao na mbola tsy ianao mihitsy koa zany de misoran'Andriamanitra ny hoe tsy miraharaha nandray ara mamazivasy fivavahana nandray ara manisinisy kristiana nandray amina fivrim-pianakaviana rehefa misy olona mitarika mivavaka hoe mbo vaovao zao ny taona fandaotsika mba hanao vavaka de misy manesineso zany rehefa malala tsy tokony na tsy kristianina renao na ataotsika hoe aza mba zay no ananarany aza mba miantsy ataotsika hoe manaratsy ny finoan'ny olona fa rehefa tsy mety aminao fotsiny de mangina ianao fa tsy fanao zany sady tsy hoe tsy fahalalamba fomba fotsiny fa tena tsy fanao mihitsy betsaka ny olona fantatro afaka malala tena namingavinga ny finoan'ny olona ny finoanan'ny kristiana nareo koa zany lava fivavahana lava nareo koa alady veniary de laninany tsy alao ve manao tomy fa zao le afaka malala tena nandraingirangy mihitsy to amin'ny hazo fijalian'i Kristy io zany sanatria tsy hoe Andriamanitra raha tsy fanahy sanatria ny vava ny tiana tenenina fa zao zava-dehibe ny anajanao ny finoana mety tsy resy lahatra ianao no zao tsy maninona mety tsy ataotsika hoe antsy tsy mety aminao le izy de tsy maninona fa aza atao mihitsy ny mamingavinga na tsy miraharaza inony olona indrindra kristiana dia hoy izy manao hoe raha ohatra ka mamela ny fahotantsika ny tompo de manadio atsika ho afaka noho ny amin'ny rahan'i Kristy io dia manafaka atsika amin'ny toetsainy mpikomy amin'ny toetsainy tsy miraharaha amin'ny toetsainy tsy mivaky loha amin'ny toetsainy zany rehetra ny dikany tsy fahamarinana olona tsy mirahalala olona tsy fehezin-dalàna io le tenen'ny olona miteny frantsay hoe ni foi ni loi zany hoe sady rehefa tsy manana ny olona zay tsy miaikeloka tsy nandray ny famelan-keloka de sady tsy manana etika no tsy manaiky feheziny lalàna izy no tsy manana finoana izy de amin'izany ny zavatra rehetra de azo totoly afaka malala metam-pamaranana ary de mampahery anao inona no hevim-panahy entina mampahery anao zavatra telo reto voalohany de zao zava-dehibe ny fibebahana sy ny famelan-keloka de mbola afaka manao an'izany satria fahasoavan'Andriamanitra zany mibebahary afaka
io mahatonga lutera ny temana hoe aoka hibebaka isan'andro. Fa ny faharoa dia zao rehefa avy mibebaka ianao ry havako dia ity, rehefa avy mibebaka ianao vasoavany zany, rehefa niovy ianao dia zao ry havako malala, rehefa avy mibebaka ianao amin'ny fiainanao isan'andro dia zao tsarovy fa zay mibebahanao, zay efa nifonanao tena velan'ny tompo iny. Noho ny amin'ny rany Kristy dia efa navelan'ny tompo iny, efa misasany ianao dia olom-baovao ianao zany. Olom-baovao dia tsy tokony hanavesatra anao intsony, tsy hanazantsika hoe sentiment de culpabilité na fanamelohan-tena, satria ny fiaikenkelyka dia efa hoy ny katolika fiampangantena, ny fiaikenkelyka dia efa fitsarana ny tenanao tao anaty ren'Andriamanitra. Ary rehefa nahazo famelan-keloka ianao dia afak'izay, dia mifalia. Tsy tadidin'Andriamanitra, tsy mitadidy an'izany intsony Andriamanitra ry havako, no ny amin'ny Kristy. Ary ny fahatelo dia zao, rehefa nahazo famelan-keloka ianao dia aoka iaina maha-olombiny. Tsy olona tsy manan-dalàna ka hoe manao zay mahafinaritra ny zavatra maro samihafa, fa izao olona zay manana fiainana feno fifaliana, manana feno fitiavanamana, manana feno fitiavana an'Andriamanitra. Ivavaksika tompo amin'izao anao zahay fa amin'ity taona madiva ifarany ity sahady dia mitaonanay ianao atsiaro fa fiainana kristiana fiainkekelika eo anatrehanao. Iza moa zahay tompo ka afaka namarina ny tenanay eo anatrehanao. Nanafatra anay ny soratra ao masina fa raha toka ny teny zay hoe tsy manota dia mampandainga anao Andriamanitra ary tsy ao anatinay ny marina. Tsy afaka manamary tena eo anatrehanao zahay, fa ampianary kosa tompo atsiaro fa ny fahasoavanao dia manomboka amin'ny fiaikena eloka isan'andro ao anatrehanao. Ary ny fiaikena kosa fa Andriamanitra mamela eloka anay ianao ary manome fiainam-pifaliana ho an'ny isan'andronay. Voavela eloka zahay noho ny amin'ny rany Jesosy Kristy tomponay, ko dia ampianary zahay ho lana-pifaliana. Dia tehirizo ny fiainanay tompo, ho fiainana feno fahazavana, ka ho tsapanay fa tsy miraparapa ao anatin'ny aiziny izahay. Noho ny famelan-keloka natolotra tarolan'i Jesosy anakao, dia fantatray ny lalanay, fantatray ny hevitry ny zavatra rehetra mitrango ao aminay, fantatray ny tondrana ao anay. Misaotra Jesosy fa tianao zahay ary dia ampahirizonao ho mahatoky hatratra. Manatsoaka ty mpamonjy. Amen.